Mipetraka olana amin'ny fionan'ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina sy ny filoha teo aloha na ny TGV na ny mouvance Ravalomanana. Tao analanjirofo no nanamarihina ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana. Nanome vahaolana ara-pitaovana ahafahan'ny TVM sy ny RNM manao ny asany araka ny tokony ho izy tany amin'ny faritra Sofia ny ministerany serasera. Isan'ny loharantsika ato anatin'ny vaovao an-tsary ireo rehetra ireo. Miaravantsika rehetra tompoka amin'izao takariva izao misaotra antsika mampiatrano anay anaraka hatramin'ny farany ity vaovao an-tsary eto amin'ny televiziona malagasy ity. Eo amin'ny rahampirenena avy hatrany aloha tena resaka tao ao ny hoe hiona ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nanadiady akaiky teny Belair misy ny toerana fivoren'ny mouvance Ravalomanana ary teny Modivona toeram-pivoren'ny TGV izay tamin'ity androany ity ho an'izy ireo tsy misy olan'izay raha izany no amanany krizy ho an'ny TGV moa dia nanantitrantitra izy ireo fa tsy miala mitondro zotra ary atsaina tsaka sy andavana zany ary moroso amin'ny fividianana avy eo. Naka ny sary Stéphane Naberso sy Firarjona. Hiaona ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ionona resaka tato anatin'ny andro vitsivitsy izay ary tsy mbola nisy vaovao hafa nitsipaka an'izany. Io ny tena vahaolana aingana hivoahana amin'ny krizy hoy ny pomba ny filoha teo aloha raha tafaresaka taminay tety Belair. Fa ela zany no tady foana zany ny vahaolana voantsika amin'ity krizy ity. Ary mahafantatra zay fa tsy maintsy miankina amin'izy mirahalahy mianaka ny famahana an'ity krizy ity. Ninona nataon'ny mpanao politika ankoatran'izay fa ny akamaroan'ireo ny mpanaraka fotsiny fa tsy maintsy izy roa lahy ny tena fotatry ny olona teto ary tsy maintsy miankina amin'izy roa lahy koa ny amahana ny olona. Ny angatahany ary dia eto Antananarivo ny anaovana an'io. Vita ny resaka izy mirahalahy mianaka dia miditra indray amin'ireo mpanao politika rehetrarehetra na ny fikambanana isan-karazany. Tsy maintsy dirina koa zay raha tiantsika ilamina ty firenena ty. Ary tena manohana an'izany tanteraka zay ary mangataka an'izay mba ho tanterahana atoato fa tena sempotra tanteraka ny vahoaka malagasy ray manontolo. Raha ny fipetrapetraka ankoatran'izay aloha tsy anjaranay mihitsy ny maneran'izy roa lahy. Matoky tanteraka ny président Marc Ravalomanana zay ary tokony atoky tanteraka ny Andry Rajoelina koa ny andaniny. Raha ohatra ka zay ny hitatsika fa tena amahany ty krizy ty. Zay tsy mangataka fipetra ninina fa olon-dehibe samy olon-dehibe reo ary samy olom-panjakana mitondra i Rajoelina amin'izao fotoan'izao ary olona efa teo koa président Marc Ravalomanana fantany tsara zay zavatra tokony hahafahantsika mivoaka amin'izay krizy. Tsy mametraka olana ny TGV mpiaradia akaiky amin'ny filoha Andry Nirina Rajoelina raha izay hoy izy ireo no hama ny krizy. Hentitra ny TGV ny voarakitry ny tondro zotra ihany no arahana tsakany sy andavany ary miditra ny fividianana madio sy ekeny rehetra avy eo. Fihaonana zay hatao raha tena hoe handeha any amin'ny famahana ny krizy zahay tsy mametraka olana. Inona moa ny famahana ny krizy fa hoe fanajana atsakany sy andavany tsy misy anampiana tsy misy anasorana ny voasoratra ao anatin'ny tondro zotra. Tondro zotra zay fa nivadika ho lalàna ary ny andininy rehetra ao anaty tondro zotra aminay dia tokony ho hajaina ary mitovy lenta avokoa manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa 570. Fa ny manahirana mako tadiavin'ny sasany hatao andininy manandanja kokoa na super article zany ny article sasany ka aminay zay famakina ny andininy ho takonila zay dia tsy mety satria zay ihany ny maniba zavatra eto. Ka inona moa ny fizorana makany amin'ny famahana ny krizy dia ny fanatanterahana fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra araky ny tapaka tamin'ny fihaonana nisy hatramin'izay. Samy efa naneo ny fahavononana iona na ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina na ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana mipetraka amin'ny fanontaniana raha oviana ary zany ary aiza ary ahoana avy eo. Petraka izay fanontaniana izay samy miandry ny rehetra ny fisotron'ny vaovao mahakasika an'izany raha ivelan-keny ho an'ny TGV dia ny artikla voalohany hatrany amin'ny 570 no nantitranterin'ny amin'izay
tondrosotra izay hifatika lafomba afa vetivety alohantsika no tanterano omaly tao feno rivatsinanana faritra nalanjorofo ny fanamariana ofisialy ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana tany toerana mamono premier ministre lepen'ny gouvernemanta Jean Maire Perziky sy sady misolo toerana vonjimaka ihany koa ny ministre ny tontolo iainana sy ny ala Solange Alcotonou sy Rodriguez Zafimaly. Fanontaniana avy hatrany no napetraky ny programan'asa ny firenena mikambana misahana ny tontolo iainana tamin'ity fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana ity. Fiarikarena maitso aiza ho aiza ianao, io no lohahevitra tamin'ity taona ity. Raha ho an'ny faritra Nalanjorofo manokana, izay toerana ivon'ny fankalazana dia tratra ny tanjona satria ny 550 isanjato ny velaran'ny faritra dia maitso avokoa. Tamin'ny 1960 i Madagasikara dia misy eo amin'ny 1,099,000 hectara ny atiavy ato anaran'ny faty Analanjorofo. Amizao fotoana zao, efa lera naporta 2010 Monsieur le Premier ministre, dia efa misy velaran-tany eo amin'ny 911,634 hectara. Mitaka didy sy andraikitra makadiry ho an'ny tsirairay ny fiarovana ity tontolo iainantsika ity, hoy ny Premier Ministre. Manaraka vaovao tarafanta karateo andanao avy antokonisy avy leonaza ny tontolo iainantsika mba ambiakatra leperantsika. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy teto ihany koa ny tapitra andiany fahatelo momba ny toetra ny tontolo iainana eto Madagasikara izay iadian-kevitra amin'ilay fionana an-tampony momba ny fampandrosoana maharitra any Rio izay atao hoe Rio plus 20 any Brésil ny 12 jona ho avy izao ary isan'izany i Madagasikara. Fampiratiana ireo sehatr'asa mikasika ny tontolo iainana kosa nataon'ny faritra Analamanga tetsy Tsimbazaza raha izay JME 12 izay no resany aina rabetany. Fiarikarena maitso aiza ho aiza ianao, io no lohahevitra ny fatoan'ny fanamariana ny andro eran-tany ho an'ny tontolo iainana ato amin'ny faritra Analamanga teto Tsimbazaza. Fampiratiana ny fantoka amin'ireo sehatr'asa mikarakara sy mikajy ny tontolo iainana no nampiavaka ity hetsika ity. Voafoaka ao anatin'izany ny fantana, fiariana tsy manimba ny tontolo iainana, ny fambolena, ny fizahan-tany ary ny taozavatra. Natolotra ireo manam-pahefana tonga teto ihany koa ny kapila mangirana sy tahiri-kevitra tondro enti manapa-kevitra hampandrosoana ny faritra amin'ny fiarikarena maitso na tableau de bord environnemental no totosain'ny DREF Analamanga sy ny ONE. Nomena maro-boninahitra Chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole ny vondron'olona ifotony tsara fara noho ny fahaiza-mitantana ny alany tsy azo mpaniry. Nateriny lehibe ny faritra Analamanga teto ny tokony hanomezan-danja ny fikajiana ny tontolo iainana izay mifamatotra amin'ny fivoarany dekarena. Otrokarena anatsarana ny fiainam-bahoaka ny tontolo iainana hoy ny solotenan'ny ministera sy ny tale ny valan-javaboary ao Tsimbazaza. Izany fiarikarena maitso izany dia fiariana mikajy ny tontolo iainana mba haharitra ireo zavatra voajanahary ireo, izay izany no andrasana izy. Famelabelara-kevitra mikasika ny toe-karena maitso niarahana tamin'ireo mpianatry ny université teny amin'ny CIDST no namaranana ity andro ny tontolo iainana ity. Fa araka ny fampitam-baovao rainay izao ariva izao dia misy andro ratsy miforona nomena anarana hoe Kuena ao magnano SMB indiana tsy mihetsika firy fa mbola tany amin'ny 10 kilometatra no nisy ny foibeny tamin'ny 12 ora atoandro teo. Tsy pakety Madagasikara ny foibeny na dia mizotra miakandrefana azy anyteny fa andalo any amin'ny faritranomasina avaratry ny nosy andrivotra mahery arana orana mitohy any amin'ny faritra Sava Diana Nalanjorofo ao anatin'ny 27 orona izany dia angaviana ireo mampiasa ny ranomasina indrindra ireo mpanjono mba hitandrina fa ARB ny ranomasina. Vany mampikony sy porpersentsika any amin'ny faritra Sofia. Manao fitsidiam-paritra any amin'ny faritra Sofia sy Diana ny ministra ny serasera Harry Laurent Ratchasson mijery fotony ny fotodrafitrasa
mampiasa ny TVM sy ny RNM izy ary mitondra fanatsarana sy vahaolana. Rostine Muriel Lemana Élysée. Natomboka teto mampokoa ny fifidiana ataon'ny delegation'ny ministera serasera ity. Ny fifindrana eto amin'ity trano vaovao ity sisa no andrasana. Efa nahazo trano vaovao ihany koa ny eto Port Berger, saingy ny olana dia ny fifandrian'ny marjefy na ny fréquence. Misy onjatao tsy miankina iray mantsy manitsaka ny marjefy ny RNM. Variable be le fréquence anazy. Tsy mipetraka tsara zany le fréquence fa ahitana azy aby amin'ny point rehetrarehetra. RNM sy TVM aloha efa manomboka mandosy be mihitsy zany zao le fandraisan'ny olona azy. Satria saika presque zany le radio privé zany saika regarega foana. Ankoatr'izay, efatra neny avokoa ny fitaovana eny manjerim-panjakana eto Port Berger, 10 watts fotsiny ny émetteur ny télé, 400 watts kosa ny an'ny radio. Fitaovana efatra amin'ny taona 27,700 eto ampiasaina eto reto. Itery vahaolana haingana amin'izany ny ministera ny serasera. Ny tsy fampin'ny fitaovana trandry no olana amin'ny toerana no tsy tian'ny ministra ny serasera Harry Laurent Radjasson ho an'ny TVM sy ny RNM ao Antsimo dia efa miasa ao amin'ilay trano vaovao ny ampiasa ny RNM sy ny TVM amin'izao fotoana izao. Rostine Muriel Lemana Élysée. Tsy miandry ela ny RNM sy TVM eto Antsui fa avy hatrany dia namindra fitaovana sasany raha vao vita ity trano vaovao ity. Ny fomba hanondrana ny émetteur zao no hijerena vahaolana. Trano distrika foana hatramin'izay no nisy ny aina manjerim-panjakana teto Antsui. Mbola ny distrika ihany koa no manome izao tany na vitana ity trano mahaleo tena ho azy ireo ity. Taona teo no namboramanay trano zareo zany ka amin'izao fotoana izao zany navita trano zareo. Zahay koa fa sembotsemboko ihany tao dia zay tsy nisalasalanay mihitsy rehefa mila manambola zany ministera dia mba mila tokotany dia tsy nisalasala zahay nanolotra tany ity. Misaotra manokana nandrevako ministra ny fandraisany ministra serasera Radjasson Harry Laurent taminazy zany no nazahoanay an'ity fotodrafitrasa izay iasanay eto amin'ny renivohitra ny faritra ity. Ny émetteur télé no tokony ho ampiakarina eto Antsui satria 100 watts fotsiny. Misy arak'izany ireo toerana mbola sahirana amin'ny fahazahoana televiziona malagasy. 500 watts kosa ny anonjam-peo. Efa saika manenika ny commune Rombefolo manodidina ny distrika ny Antsui. Zava-dehibe amin'ny fampandehanany asa moa zany ny fahatsarany fitaovana. Ohatra hoe ny émetteur zany matanjaka tsara. Ohatran'izany koa zany ny émetteur na télé na émetteur ny radio. Ilaina zany ny fakanjahan'ireo fitaovana ireo zany mba ahafahan'ny mpieno mafantatra tsara, mihaino tsara ny vaovao izay avoaka ny any amin'ny folobe sy ny avy ety amin'ny faritra. Nanambara moa ny ministry ny serasera Andriamatoa Harry Laurent Radjasson fa hojerena ny fomba hanampiana ny fitaovana eto Antsui ireo mba hanatsarana ny fahazahoana isan-tokantrano ny RNM sy TVM. Izay tany Antsui sy mampikio ny ary Port Berger mbola tohatra ny Tianamo izay diany ministra Harry Laurent Radjasson izay fa iverina eto Antananarivo sika ody ny taletegaly ny AFD rehefa niasa teto amintsika nandritra ny efataona vita zany ny asany teto resolo vaovao fandray ofisorana azy no namezany fitondram-panjakana maro-boninahitra ity tomporaitra ambony tao anivon'ny AFD ity fidisondra maservelo marika arikoto malala. Ny fanamboarana ny seran'Antsambona Tsiranana sy Morondava tamin'ny taona 2020 no nisantaran'Andriamatoa Olivier PZ, tale général ny Agence Française de Développement ny asany teto amintsika. Teo amin'ny sehatry ny fampianarana dia sekoly fanabeazana fototra miisa 500 no nijoro. Nisy ny fampiofanana ho an'ireo mpampianatra FRAM niaraka tamin'ny fametrahana ivotoerana fampiofanana ho an'ny mpampianatra. Tao koa ny fananganana kolejy. Tsy nisehatry ny fampianarana ihany no nisahany ny masoivo frantsay ny sanany fampandrosoana ny AFD teto Madagasikara fa teo koa ny asa vaventy. Hisongadina amin'ny tetikasa vaovao ny fametrahana tetikasa fampandrosoana eny amin'ny faritra iva eto Antananarivo toy ny famatsina rano fisotro madio, fametrahana toeram-pidiovana, ny fanamboarana lalana. Raha kapoka zany dia tetikasa misahana ny fahadiovana.
efa taona no niasan'ny Olivier PZ teto amintsika na dia handao an'i Madagasikara azy izy dia mitony ny fanaraha-maso ny asa natao, miroso ihany koa ny faratanterahana ny asa vaovao. Ry zareo any Dakar indray zao no ahazo tombon-tsoa avy amin'ny AFD amin'ny alalany taleny vaovao dia Olivier PZ. Izay ny amin'ny fa hiala tsikelikely amin'ny famatsim-bola ho an'ny fividianana vaksiny dia mpamatsy vola manomboka amin'ny taona 2024 tsy maintsy ny fitondram-panjakana malagasy izany no andray an-tanana izay fividianana vaksiny izay efa manomboka tsikelikely no ny pakady hoenti-manana an'izany prisika rakoton'andrasana. Tentina 520 tapitrisa dolara amerikanina mahery ny vola ilaina amin'ny fanatanterahana ny vaksiny eto Madagasikara hatramin'ny taona 2022. Rehefa natao ny kajikajy dia mivaly tapitrisa dolara amerikanina ihany no anjaran'ny fitondram-panjakana malagasy ary ny 750 tapitrisa dolara amerikanina amin'io dia famatsim-bola avy any ivelany avokoa. Ny tena olana nefa dia hiala tsikelikely amin'izay famatsim-bola momba ny vaksiny izay ireo mpiara-miombona antoka amin'ny taona 2022. Zaza voatera mahatratra 5.7 hetsy isan-taona no izany no tsy vita vaksiny miaro amin'ny arety mandoza ary zaza latsaky ny iray taona mahery ny 4.3 hetsy no mety voan'ireo aretina mahafaty tokony voaro amin'ny vaksiny raha tsy misy ny fandraisana fepetra. Araka izany dia misarika tsikelikely ny fitondram-panjakana malagasy hanomana teti-bola bebe kokoa amin'ny fividianana vaksiny ny tompona andraikitry ny ministeran'ny fahasalamana ary misintona ihany koa ny sain'ireo mpandraratsy miankina vonina anampy. Ny voalondohan'ny taona 2024 teo dia efa nisy ny volavolan-dalàna izay natao teny amin'ilay intsy ambomanam-bola mba hitadiavana famatsim-bola maharitra ho an'ny vaksiny izay niarahana tamin'ny Sabina Institute sy ireo mpikirakira ny fahasalamana. Io volavolan-dalàna io no aroso eny anivon'ny Parlemanta. Tsy Madagasikara rery akory ny firenena manomana sahady izay fiatahan'ny mpamatsy vola amin'ny fividianana vaksiny amin'ny taona 2024 izay fa ireo firenena maro aty Afrika. Ho an'ny alakamisy ny zoma valjiona izao dia ho avy eto Madagasikara ireo délégation avy any amin'ny République démocratique en Congo sy zareo avy any Congo Brazzaville andray anjara amin'ilay atrikasa lehibe ho atao etsy amin'ny Hôtel Colbert ho fanomanana sahady ny fivorim-be izay ho atao any Kinshasa amin'ny volana septambra ho avy izao. Fatanora ny polisanjatony tsy anasa eto Madagasikara ny tanora anatin'ny fananana elitsika izay entina amokarana hanompoana anapily ireo tanora ireo dia mikarakara ny salon de métier de la formation de l'association no avitsika ny 7 sy ny 8 jona izao ary asatra ny 20 anoany veverina ozaraina amin'ity etsika ity Fabiana Nandomalala Fenondrandemalala. Narivo sy 3 alina sy 3 hetsy no very asa noho ny krizy no lalovany Madagasikara tamin'ny taona 2024. Tontanisa navoaka ny BIT Sankatony ny sasany nandroaka piasa ireo tanora nahavita fianarana sy fiofanana arakasa nefa mitombo isan-taona. Araka ny antontanisa ihany dia tanora ny 900 tsy anasa eto Madagasikara. Ny tanora izay ao anatin'ny taona fananana heritsika amokarana. Ho fanampiana ireo tanora ireo no antony karakarana ny salon de métier et de la formation atao etsy amin'ny Carleton ny alakamisy sy ny zoma ho avy izao. Asa 700 no miandry azy ireo amin'izany. Asa atolotry ny orinasa miisa 520. Isy ihany koa fandraisana tedikasana tanora 20 ka hatramin'ny 30 taona. Ny tedikasan'ireo tanora 30 tonga voalohany ihany no afaka ho velabelarina eo anatrehan'ireo mpamatsy vola ny 7 jona. Mazava zany izy ny zava-bitany sy ny zavatra tiany kasainy atao eo amin'ny lafiny agriculture na ny écotourisme na ny élevage na ny zavatra vaovao izay hitany amin'ny artisanat ka ilainy famatsim-bola. Eo koa ny momba ny aménagement. Fiofanana maro ihany koa no afaka hisafidianana mandritra io etsika io ary anome fiofanana momba ny fiatrehana entretien d'embauche sy fanoratana taratasy fitadiavana asa ny fikambanany DRH amin'io alakamisy sy ny zoma ho avy izao etsy amin'ny Carleton io. Asa izay ndresana teo izay asa tanana asa ihany koa no entina amintsika manaraka anomboka rahampitso ny fanamarina ny andro maneran-tany ho an'ny asa tanana etsika rososina moa no hita mandritra ny efatrandro etsy amin'ny palais des sports etsy Mahamasina Aurélia Rafiringa Marc Rakotomalala.
Ankoatra ny varotra fampirantiana hiban-toerana mandritra ny 2 andro etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny fikaonandony ireo mpanao asa tanana hamaritana ny politika pirenena momba ny asa tanana. Atao azahoana ny torolalana fiheveran'ny mpandraraha eo amin'ny sehatry ny asa tanana rehetra ny hoe tahaka n'inona ny tokony votoatiny izany politika pirenena momba ny asa tanana izany. Fa ao anatin'ny voamera efatra izay najoro dia misy roa hevitra efatra ihany koa arak'izay no atao. Dia ireo roa hevitra ireo dia misy ny ataontsika hoe ny fototry ny politika pirenena momba ny asa tanana. Dia ny voamera faharoa kosa dia hijeriny amin'ny hoe ahoana ny rafitra fandrafetana fampidirana izany ao anaty rafitra ny mpanao asa tanana sy ny fikambanana mpanao asa tanana. Ny fahatelo dia ny mpanao asa tanana moa tsy afaka hoe asa rery fa misy amin'ny teny teknika dia hoe misy ireo partenaire teknika et financier ireo zany mpiara-moninaty dia ny mombamomba an'ireo no adediny ny voamera fahatelo ary ny voamera fahaefatra dia ny amin'ny hoe ahoana ny famokarana, ahoana ny kalitao, ahoana ny tsena. Izay no fagodiniana ao anatin'io. Mandritra io fotoana io ihany koa no nolorana loka tamin'ilay fananana logo ho an'ny ministera ny fampiroboroboana ny asa tanana. Firenentsika vetivety no lafin'ny politika tamin'ny fivoriana izay nitaria ny filolefitrany kongresa tetezamita antetsis benja urbain droit nandanina ny volavolan'ny mpandaram-potoana nanomboka ny talata 5 jona ary izay tsy farana raha tsy ny alakamisy 4 jona maromaro moa no fandaram-potoana ao anatin'izay rehetra izay. Fa ny mpanao politika mitondra anaty tetezamita ihany no ny sasantsasany izany no sakana tsy mipatendra raha-pirenena hoy zareo nivon'ny tamami raha nitafa tamin'ny mpanao gazety tetsy Amangotey andrefanambojanary tamin'ity andro any ity mino volotahina iaina kotiny menjanary. Isan'ny mitondra sakana amin'ny fampandehanana ny tetezamita ny mpanao politika sasatsasany. Misy aza ireo misakatra ny olona manana hevitra tsara hampandrosoana ny firenena mba tsy hiaona amin'ny filoha André Rajoelina. Ka anisan'ireo voasakana tamin'izany ny filoha nasionaly ny Tamami. Tika votra amin'ireny zany dia nifandraisana ny mpanao politika sasatsiny tena ametraka hoe Madagasikara iramanana izy ity amin'ny iramanana azy itsika ny tompony ary itsika ny tokony tona ny varaboky mavetsika ao anatin'izany hoe firenena iramanana zany. Fa ny zava-misy hoe ikatsikatiny be da be izany hoe le mpanao politika betsaka ny fedoroty mihitsy zany no manao facteur de blocage ao anatin'izao tetezamita zao ka manome image na endrika ratsy ny tetezamita ary zay mahatonga ny tama misy sarotiny ary mahasamitsika raha mivantana na dia ao anatiny ary zay dia tena tsy mitsitsika tenenana mihitsy amin'izay hoe tsy mety io dia tena ahitsy le resaka ka zay mahatonga ny amin'ny mahasamy tena hoe zay tsy mahomby asory zay mahomby apetraova satria Madagasikara hoe tsy lan'olo maingy tetezamita no resahana itsika mila nyfandetanana zay mahatonga ny tamami sarotana amin'ireny fanatarana mara tokoa fa tsy nahazo adiasa mihitsy ny tamami raha loatra raha ohatra zay mampisehoana vahelinay raha ny zavatra vita ny tamami to anatin'ny krizy to anatin'izamita ity hoe dia tsy rariny tsy mendrika anay ve miloana amin'ny ray aman-dreninay. Nandritra ity valandresaka ho an'ny mpanao gazety ity ihany koa no nanaovana jeritodika momba ny Tamami ka nanasongadinana ny asa vitany izay mifantoka betsaka indrindra tamin'ny asa sosialy na endrika ny Madagasikara manontolo tamin'ireo faritra 2020. Avelantsika ny amin'iny fa naresaka atao ao ny hoe fikambanana satanika etsika satanika inona marina izy ity izay voalaza moa araka ny fanadihadiana nataony ambinitsony mazarivelo fa tsy voazao kory no nyresahana amin'izany fa efa atao anatin'ny roataona izay no nisy an'izay ary efa hatramin'ny ela raha ny tany ivelany tany aloha fanadihadiana nataony ambinitsony mazarivelo mitondra fanazavana bebe kokoa mikasika an'izay. Ny fiebebony satana fa izy no manjaka no endrika isehon'ity vondrona satanika ity. Ampiasainy avokoa ny fomba rehetra azo atao toy ny fandranitana olona ho tezitra na fanafitohinana. Ireny zava-manintona ny tanora no ataony fitaovana toy ny fizarana maimaimpona ny boky, ny finday, fitafiana mba amin'ny vola. Santionany fampanantenana ataony koa ny hahalasanao izay manaiky hiditra amin'ny tambazotrany ho mpanambola vetivety. Nambarany maro fa
mampiasa laharana an-tarby hafahafa na miafina izy ireo mba amin'ny fandefasana hafatra amin'ny mail na Facebook. Ny famalinan'ny antso na ny fandraisana fanomezana avy aminy no mahatonga anao ho tafiditra Katerina ao anatin'ny tambajotrany. Matetika ny tanora zany rehefa ao anatin'le adolescence dia misy an'izay hoe rébellion zay ka lasany amin'ny le mouvement satanique dia tena zay mihitsy mouvement rebelle contre ny modèle de société misy amin'izao fotoana zany izy. Dia eo koa ngambany amin'le hoe le tanora mitady idéal. Raha malaza eto Antananarivo na ny amin'ny tanan-dehibe vitsivitsy ny amin'ity resaka satanika ity dia ambarany loharano vaovao fa Antsirabe no misy ny foben'izy ireo ka ny tanora ny tena ampiasainy manaparitaka ny asany. Ny kristiana mpanaraka ny tantaram-piangonana dia milaza fa tany Mesopotamia no ny andohany hatramin'ny andron'ny Abrahama. Maro ny mompera no nanoratra boky mikasika azy io tamin'ny taonjato fahenina ary ny tena nampirongatra azy dia ny fanalalana ny fivavahana na liberté de religion tany Etazonia. Voaporofony tantara tamin'ny 1979 ny fisiany Bible satanique d'Anton Lavey tamin'io no nananganany église satanique tany Amerika izany. Ny fanjakana frantsay moa dia nandray andraikitra mihitsy amin'ny fandravanany tambazotra io. Fanamoaka rapport le mission interministérielle tany France mijery momba ny resaka hoe secte sy mouvement religieux dia nahita ry zareo any France misy any 25 000 any ho any ny ankizy latsaky ny 1.5 taona ny ankamaroany no tafiditra ao anatin'ny le mouvement satanisme io. Ireo sekolim-pinoana eto amintsika toy ny eskantamena dia tsy mihorohoro fa mametraka fiarovantena ho an'ireo mpianatra indrindra mba tsy hampihorosaina ny ray aman-dreniny. Fanamafisana an'le herim-panahy zany no ataonay amin'ny alalan'ny vavaka isaky ny maraina moa zany izao ny atao dia fa nampiana an'ireo ankizy ireo fanaraha-maso azy tsy avela mijorojory ery amin'ny devant-ny vavahady eo intsony ireo satria eo misy groupena ankizy tsy fatapatatra zay mijorojory eo zareo dia ezaka ara-panahy ara-panahy no atao. Nanambara moa ireo mpitondra fivavahana fifanambara sy ny torohety amin'ny kristianina foana ny ampiasika an'izay. Ny mpitondra fanjakana ihany koa tsy andaniny dia andray ny fepetra manandrify azy. Ambinitsoatra maservera. Tsy tokony ho taitra ny rehetra eto amin'ny firenena manoloana io fanakorontana nataon'ny devoly io ho ny mpitondra fivavahana sendranay. Raha mamaky ny matotoko faefatra amby roapolo sika izay tsy voizao akory no nandrenesana an'izany fa efa taona marobe misy nitoroteny ny fampianarana mikasika ny fiavin'ny tompo amin'ny andro farany dia hita fa zavatra efa famantarana anambarana ny fiavin'ny tompo zany. Zay anankiray. Ny anankiray faharoa dia tao ao maneran-tany dia misy karazana fampielezana famantarana amin'ny alalana isa. Maka ohatra fotsiny ilay hoe amin'ny alarobia 12 Desambra 2012 honya zany hono ny faharanjo dia 12 dia ahoany ty 12 rehetrarehetra ty ka io niainga tsy eto Madagasikara fa niainga tamin'ny fikarohan'ireo antsoina hoe numérologue izay milaza fa ny apokalypsy toko 12 andiny 12 io zavatra efa mitranga amin'izao fotoana zao io. Tsy misy olana any amin'io hoy ihany ity mpitandrina ity. Ary noho izany mifalia ry lanitra sy ianareo izay monina ao aminy loza ho amin'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ho ao aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Io zany ilay apokalypsy toko 12 andiny 12 kely sisa ny andro satana dia misavoritaka izy dia manasavoritaka olona. Tsy misy olana nefa zany satria nahoana? Satria Jesosy Kristy mihitsy no efa nilaza fa satana dia tsy avy raha tsy hangalatra, handringana, hamono ary manakorotana. Zay aminy ataony mangalatra amin'ny olona sy ny fanahin'ny olona mba ho very izy
kanefa ny vahaolana dia anankiray monja araka ny voalazany apokalipsy. Na ny mpitondra fiangonana na ny mpiandry dia samy mifototra amin'ny voalazan'ny baiboly ny vanitenin'izy ireo amin'ny fomba fiarivantena amin'izao hetsika satanika izao. Ho an'ny olona tsirairay avy dia efa fantatra fa devoly dia efa mandehandeha any mirehetrarehetra any ary tsy mba manam-potoana tsarana izy tady izay ho arapany ka tsotra fotsiny ny fomba atao mba ahatonga ny tena zany hoe tsy ho voarambiny ary ny tenin'Andriamanitra zany fiarovana le hoe mao ny tena sy ny ambiny. Iny zany dia amin'ny alalan'ny famakina ny tenin'Andriamanitra azahoana hery amin'ny alalan'ny vavaka izay tena azo antoka iambenana ny tena. Andray fepetra ny fitondram-panjakana malagasy araka ny nambaran'ny solontenany ministerany eto tany. Sy nitaza-potsiny ny ministerany eto tany fa misy ireo toromarika izay nomena ny ananivon'ny lehibe ny distrika izay solontenam-panjakana tsirairay avy. Raha tsy resaka fa tsy ny ao Antsirabe isika ohatra dia efa nisy ny famorina ny ONC régional na ONC distrika élargi izany hoe mitatra miaraka amin'ireo tompon'andraikitra ny fiangonana sy ireo tompon'andraikitra any anivon'ny sekoly. Maro ny distrika manao an'izany ary mena avy etỳ amin'ny ministerany an-tany izay torohevitra izay ary efa misy ny fepetra no raisiny any amin'ny distrika tsirairay avy ary araka ny tatitra azonay dia efa manomboka mivatsy kelikely ny olana raha tsy resaka fa tsy ny tao Antsirabe izay ny atombohany zavatra io tsika sy ny tany amin'ny faritra hafa toy ny Antsiromandidy. Ny eto amintsika moa dia efa nomena toromarika ihany koa ireo any amin'ny distrika tsirairay avy mba hanara-maso ny tena zava-misy ary handray ny fepetra amory ny tompon'andraikitra ny filaminana sy ny lehibe ny fokotany ary tompon'andraikitra rehetra mba hiara hijery izay fepetra tokony ho raisina. Mazava zany amin'in'izay fa hitavetrany amin'ireo vaovao tapatapany nangon'ny mpanao gazety ny televiziona malagasitsika amin'ny alina ity. Daholy. Roa amby telopolo sy sivanjato sy arivo, roa amby folo sy roa arivo, feno valopolo taona ny sekoly katolika tantanan'ny frère du Sacré-Cœur na ESK eto Antanimena. Andalam-pandaminana ny hetsika rehetra amin'ny fankalazana mandritry ny roa volana latsaka ireto tompon'andraikitra ny sekoly reto. Efa natomboka tamin'ny vavaka tsy vinandro na vavaka mandritry ny 9 andro, izay fomba fanao katolika ny alatsinainy teo moa ny fotoana. Manomboka ny asabotsy 9 jona izao ka hatramin'ny 12 jona dia isy fifaninanana isan-karazany andraisan'ny mpianatra sy ny mpampianatra anjara. Izy koa fampiratiana ny asa tanan'ny mpianatra ary karnaval sy ny sisa. Ho faranana amin'ny famoahana mpianatra dia indray mihira amboarany zoma 20 jona ny fotoam-pankalazana izay atao eny amin'ny CCI Ivato. Ny angety amin'ny fanadihadiana maro samihafa mahakasika ny tontolon-dreny sy ny zaza no namoahany Maso Compagnie ny magazine bebe maman andiany voalohany mifanindran-dalina indrindra amin'izao volan'ny ankizy izao. Ankoatra ny sakafo, ny fialamboly, kolotsaina sy ny ara-pahasalamana dia misongadina ao anatin'ny bebe maman magazine ny fomba fikarakarana, fitaizana, fanabeazana, mandidina andreny sy ny zaza. Sehatra iray fampizarana torohevitra mahasoa ny vaovao isan-karazany ihany koa ity bebe maman magazine ity. Etsy andaniny dia asa sosialy fanampiana fikambanana amin'sahana zaza sahirana ihany koa ny mariny bebe maman amin'ny alalan'ny fanomezana 10 ariary isaky ny boky lafo. Tanjona ho an'ny Maso Compagnie ihany koa ny ananganana ivo-toerana manokana hamalina ny filaniny ireny amin'ny fanabeazana ny zanany. Nafana ny ady hevitra nanamariana ny andro resam-pirenena ho an'ny tontolo iainana teto Ampandrinomby. Ny fikambanana ANED no tompon'antoka tamin'ny hetsika izay mifantoka tamin'ny fampandrosoana maharitra eo amin'ny fahaizana mampiasa sy mitrandraka ny tontolo iainana. Samy naneho ny hevitra ireo tsirairay amin'ny fomba tokony entina miaro ny tontolo iainana izay andraikitry ny rehetra. Vondrom-pikambanana iraisam-pirenena maro kosa no miara-miasa amin'ny ANED eo amin'ny fanatrarana ny fampandrosoana maharitra eto Madagasikara. Saripady ny fitaizana ny zaza latsaky ny taona ary ilaina fahaizana ny mikarakara azy. Izany indrindra no antony voalohany ampiofanana vehivavy mikasa ny anangana toerana fitaizana ankizy. Mahatra iray volana ny fiofanana
vehivavy 10 isa izao no efa nomena fampianarana teto amin'ny planète finance mpanorona ny fotodrafitrasa babeo. Mitazona amin'ity hetsika ity raha miasa amin'ny komina Antananarivo renivohitra dia ampiroboroboana ny fandraharana eto amintsika sady ho fanampiana ireo vehivavy mpandraharaha miasa teny. Tsy vitan'ny fampiofanana io ihany no misy eto fa misy ny sampana iray ifampizarahan'ireo vehivavy ny olany ary ny fikarakarana ireo zaza madinika. Ao koa ny fampianarana ireo ray aman-dreny amin'ny fitaizana ny zanany na ny école des parents. Resaka tontolo iainana antsika tamin'ny vaovao an-tsary teo dia izao dia tokony miomana sy mitady fomba famokarana vaovao tsy manimba ny tontolo iainana isika eto Madagasikara ho ny fikambanana FMM eny Ambohimanarina. Misy moa dia adefitra izay ho karakaran'izy ireo prisikarakotona andrasana sy ny aina akotony mianjanary. Tafiditra indrindra ao anatin'ilay hetsika antsoina hoe agite terre na etsy eo ny taninao no hanatanterahany fikambanana FFMM ilay adihevitra andatabatra boribory momba ny fampandrosoana maharitra mifandraika amin'ny fampiasana angovo miaro amin'ny tontolo iainana sy ny teknika mpamokarana eo amin'ny sehatry ny fambolena. Ny tanjona moa izany dia iarahantsika mahita ny fahasimban'ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao ka tokony efa iaraha mijery ny fomba famokarana vaovao izay mety hiteraka asa vaovao zany ho an'ny indrindra mahakasika ny fambolena, ny fiompiana, mahakasika ny tanora koa zany satria rehefa misy ny famokarana vaovao dia misy koa ny famokarana asa vaovao izay miteraka asa ho an'ny tanora indrindraindrindra zany. Ny tiana iandrasana moa zany amin'ny hetsika io dia tsy hoe ho an'ny sarababen'ny olona moa ny tena tiana hotratrarina aloha zany amin'izao fa fanairana ihany koa ny olona rehetra, ny tanora, ny fikambanana tantsaha, fikambanan'ny mpandraharaha matihanina, na ny mpitondra ihany koa ary satria zavatra tsy azo dia tsy hita zany izay fiovan'ny toetrandro, fiantraikan'izay fiovaovan'ny toetrandro izay. Eny amin'ny lapan'ny tanànany boriboritany fahenina eny Ambohimanarina no hanaovana ity hetsika ity amin'ny valojona ho avy izao ny fikambanana Énergie 2050 no mpiara-miombonantoka amin'ny FFMM amin'ny fanatanterahana azy. Izay mikasika an'iny fa ho arahantsika manaraka kosa izao ny vaovao avy any ivelany iny mikasika ny olana ara-tsakafo any Sahel. Antsara koto manana. Miohaka sisany vilany satria tsy manaka tokony intsony reto mponina amin'ny faritry Tokofiny reto 100 kilometatra avaratry ny Ami Atsafrika. Vovotany sisany hoanina fa tratran'ny krizy ara-tsakafo. Mijaly araka izany ireo mponina. Miantso ny mpitondra fanjakana ao an-toerana sy ny malala-tanàna rehetra ny fikambanana tsy miankina iray antsoina hoe Oxfam ao Abidjan mba hijery akaiky ny zava-misy. Ny Oxfam sy ny Confédération'ireo mpamboly eo an-toerana dia mangataka ny sy ny fionana andatabatra boribory faran'izay aingana ataon'ireo mpitondra fanjakana izay tolo-kevitra avy amin'ny firaisambe Afrikanina ny faha 20 volana martsa teo. Vola mitetina $500 no tombatombanany ny firenena mikambana amana ny olan'ireo olona amin'ny totaly 20 tapitrisa hiaran'ny anoanana ao Sahel. Hamaranantsika ny vaovao an-tsary kosa amin'izao alina izao dia fanatanjahantena mikasika indrindra ny fanadihadiana manokana ataon'ny eto amin'ny vaovao an-tsary sy momba ny fiomanana fandraisantsika ny fiadina tompontakan'ny Afrika eo amin'ny taranja rugby. Griffin Napakoniana. Raha valopolo ireo mpilalao nantsona ny safidianana andrafitra ny ekipa pirenena ny rugby na ny maki 30 amin'izy ireo nitazomina amin'izao fotoana izao. Mpilalao efa mahazatra tao maki avokoa ny ankamaroan'izy ireo 9 amin'ny 3FB, 7 IRC, roa COSFA, iray Femino, iray TFMA, roa FTM, roa TAM, 3 US 54 fotsy ary 3 ihany koa US coupe. Ny tapity aloha zany dia hoe ny alavana sy ny abelo zany tena nizahana ny mba hoe naka ny zingeza sy lava dia ny individuel moa ny mizika ngamba raha tena hoe mba tadiavina izay tena mba mahay pasy ny rehetrarehetra. Voalaza fa isan'ny tsara indrindra tamin'ny ekipa pirenena ity ekipa tamin'indray mitoraka ity efa vonina raha teo ireo izay voafantona amin'izany. Efa amin'ny talenta ambony toatra zany hoe zéro niveau toatra zany ka tsy dia any fa mitanjaka sisa no forma zany ka efa mipetraka dia maroka zany amin'ny demi-finale
hiatsika zany masotratsimelana amin'ny volana jolay ny fifaninanana eto amintsika saingy efa ela ny tao anaty ny fanomanantena ny maki ny fédération ny rugby rateo etsy an-daniny manara-maso akaiky ny zava-misy eto malakamo afa mihitsy mantsy ny fomba fiady amin'ny rugby rehefa lalao avolenta toy ny fiadina ny tompon-daka ny afrika ho atrehana io eo amin'ny tontolo ny lavalava izay atrany dia baolina ronjato kosa no zarainy fédération malagasy ny taranja rugby ho an'ny section na 10 antanina rivenivohitra atsimndrano avaradrano ambohidratrimo efa nazo ny azy any koa ny any amin'ny faritra fiara-miasa tamin'ny fédération iraisa pirenena ny rugby raha ampitsy maraina no arahantsika eto ny vaovao mikasika ny confeses zany hoe fanatanjahantena ihany resaka lutte no etin'ny griffine bakolonena raha ampitsy ariva kosa anarahantsika eto ny fanomanana ny saika be mikasika ny fitsaboana le aretin'ny lalakanina misaotra antsika rehetra tompoko niaraka taminay teto riva aravoanarivo miaraka amintsika ny vaovao miteny frantsay rehefa avy eo mihoranena raha ampitsy maraina manomboka raha ampitsy ariva kosa Christian Kotorso no namantsika eto indray veloma tompoko